Toy izao indray havana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Iaiky ny fiovana isy aminao olon Kristy ny jentilisa. Amindrafo aminao olony Kristy, ahako voasoratra ao Mika 7:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe amindrafo amintsika indray izy ka anitsakitsaka ny fahotantsika. Eny ary nao hoany amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Aneo fagagana sy fanovana eo amin'ny fiainanao izy. Ahako voasoratra ao Mika 7:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe toy tamin'ny andro nivoahanareo avy tany amin'ny tany Egipta no anehoako azy zava-mahagaga. Iaiky sady takom-bava ny jentilisa ahita izany. Ahako voasoratra ao amin'ny Mika 7:1-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahita izany ny jentilisa ka menatra azy ny heriny rehetra. Hitampom-bava izy ho tonga marenina ny sofiny. Testamenta tsy miovy efa voasoratra ho anao zany. Mino mandram-pioana tompoko.